Paminda puta turana
faly miarabantsika rehetra mahatratra an'izao toriteny voalohany amin'ny famaranana, ny fankalazana, ny fahafolo taona ny vondrona Facebook ny zanaky ny Fiangonana Luterana Malagasy na ny ZFLM izao. Isaorantsika voalohany Andriamanitra izay niay antsika rehetra nampaharitra an'izao vondrona izao ka hatratrarana an'izao fahafolo taona ny orenana izao. Isan'ny fahotana voalohany nataon'olombelona ny tsy fahaizana nankasitraka an'Andriamanitra ka nahatonga ny Adama sy Eva na dia nomena ny zavatra rehetra tao amin'ny saha edena aza dia mbola nitady mihoatra izy te hitovy amin'Andriamanitra ka tafalatsaka tao anatin'ny fahotana. Raha nahay nankasitraka mantsy izy ireo dia tsy nisy dikany taminy ilay voankazo iray monja izay tsy azo hohaniny fa ampy azy ny marobe izay efa nomena azy. Ka ny lesona voalohany sahady izay raisintsika amin'izao toriteny voalohany amin'ny famaranana ny fankalazana ny fahafolo taona izao dia izao: mahaiza mankasitraka an'Andriamanitra amin'izay rehetra omeny anao. Mankasitraka an'Andriamanitra tsy karaha nomeny an'izao vondrona izao. Mankasitraka an'Andriamanitra tsy karaha nomeny an'ireny fampianarana be dia be ireny tato anatin'ny 10 taona tato anatin'izao vondrona izao, satria famondram-po avy aminy izany. Taloha dia mila mankany an-tendrombohitra ny olona vao nahitan'i Jesosy nandray fampianarana, mandeha tongotra n'andro ny maro vao mahazo ny fampianarana. Fa isika ZFLM anatin'izao vondrona izao mamelona telefônina dia mandray ny fampianarana, mandray ny tenin'Andriamanitra. Isaorantsika an'Andriamanitra izany ankasitrantsika an'Andriamanitra. 10 taona nandraisana fampianarana, efa mihoatra ny mpianatra pastora sy teolojianina izay nianatra 4 taona tany amin'ny STPL, miampy 5 taona any amin'ny Salta. Efa mihoatra ny mpianatra master en théologie isika ZFLM nandray fampianarana tato anatin'ny 10 taona. Raha tena nandray marina an'ireo fampianarana rehetra izay nomenantsika tato. Izany hoe efa matotra amin'ny finoana isika, efa mahalala tsara ny tenin'Andriamanitra isika. Ka isaorantsika an'Andriamanitra avokoa izany rehetra izany satria tsy mora ny fanoloran-tena hianatra tenin'Andriamanitra. Ka Jesosy mihitsy efa tonga mamangy anao ato anaty telefônina, manolotra anao ny fampianarana anatin'ny ordinateur ho an'izay mampiasa ordinateur. Isaorantsika an'Andriamanitra izany. Isaorana koa ireo mpikarakara rehetra, ireo admin 410 izay mikarakara sy mamalavala n'izao vondrona izao. Fantatra fa zava-dehibe ny fanoloran-tena izay anoloranareo an-tsitrapo ny fotoana rehetra, manara-maso, miaprove ny publication. Tsy voatanisako eto ny andraikitra marobe izay tanterahanareo ato anatin'ny fiandraiketana n'izao vondrona izao, satria za manokana moa dia tena mialatsiny fa tsy navitan'izany hatramin'ny farany. Tena andraikitra lehibe noho ny andraikitra sy adidy samihafa izay natao. Fa ianareo izay naharitra dia isaorana sy ankasitrahana. Isaorana anareo namolavolan'izao herinandro fankalazana ny 10 taona izao. Isaorana indrindrandrindra koa ny fanomezana anjara ahy manokana mankasitraka tompoko. Isaorana ny fanomezanareo anjara nay teolojianina maromaro izay hitako amin'ny programa ao anatin'ity famaranana ny fankalazana ity. Ankasitrahana izany tompoko. Betsaka ny ondrin'Andriamanitra ato anatin'ity vondrona ity. 2,707 amin'izao fotoana izay anaovako an'izao video izao. Raha nozarana vary raika poka isan'olona dia vary 20 taona, 20,000 kilo voampy nanomezana raika poka isan'isany atsika ato anatin'ny vondrona. Izany hoe tena ondrin'Andriamanitra marobe ny fahanana ato anatin'izao vondrona izao. Ka isaorana anareo nanolo tena manetsiketsika, nandray andraikitra ny sitrapo, tsy karamaina amin'izao vondrona izao. Isaorana anareo ray aman-dreny rehetra, isika rehetra tsy ankanavaka, izay mizara fampianarana, mizara fampaherezana, manetsiketsika tato anatin'izao vondrona izao, tao anatin'izay 10 taona izay. Zava-dehibe
tena fampandrosoana ny fiainana maha-kristianina izay ataontsika ato. Marina fa olombelona ihany isika rehetra ato satria Andriamanitra moa tsy mahay manokatra compte Facebook. Angamba mahay izy fa tsy nanokatra ary tsy niditra ato anatin'ny vondronantsika. Ny anjely koa tsy misy nanokatra compte miaraka amintsika ato, fa isika olombelona mpanota daholo ny ato ka tsy laozan'izay ota, tsy laozan'izay fifanafitohinana tato anatin'izay folotona izay. Fotoana koa zao fankalazana izao, hanarenana, hifamelana, hanomanana ny folotona vaovao, mandroso amin'ny fitiavana sy ny asa tsara. Fandraika indrindra amin'izany ny tenin'Andriamanitra izay toriana amin'izao famaranana ny fankalazana izao, hitantsika ao amin'ny Romanina 7:12, 9:10 ka hatramin'ny 4:10, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, koa dia ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna. Ary tokony hanao izany indrindra isika, satria fantatsika ny andro fa ankehitriny izao dia ora tokony hifoazanareo amin'ny fatoriana, fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninoantsika. Efa ho lasa ny alina ka efa mby akaiky kokoa ny andro, koa aoka hariantsika ny asan'ny maizina ka hitafiantsika ny fitafian'ny mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamoana, tsy amin'ny fijangajangana na amin'ny fijejojejoana, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana, fa hitafio Jesosy Kristy Tompo ary aza miahiny amin'ny nofo ahatanteraka ny filany. Iray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Vavaka itsika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masonao, saotranao izahay raha omenao an'izao herinandro fankalazana, famaranana ny fankalazana ny fahafolontaonan'ny ZFLM izao, izay hampianaranao anay, hanomezanao anay ny teniny ao, hampianaranao anay ny sitraponao, hanomezanao anay fampaherezana. Io ny teny rehetra izay hotoriana sy ampianarina atao anatin'izao fankalazana izao, tsy handalo fotsiny aminay, fa hitoetra lalina any anatinay, mba hampitombo ny fitiavana sy ny asa tsara izay ataonay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Raha fintinina ny ten'Andriamanitra lazaina amin'io 5 amin'ny epistily izay nosoratan'i Paoly izay omenantsika io, dia mitovy amin'ilay namitinan'i Jesosy ny didy rehetra amin'ny tenin'Andriamanitra izay manao hoe tiavan'i Jehovah'Andriamanitrao voalohany, ny faharoa tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ahoana no mampifandray an'izany? Fitiavana no fahatanterahany lalàna. Izay no voalazany 10:10 amin'izao tenin'Andriamanitra izay anjarantsika zao. Ny fitiavana no fahatanterahany lalàna. Isika zanaky ny Repoblika faha-4 moa dia toa fa zatra mihaino hoe ny fitiavana no lehibe indrindra, ny fitiavana no iantonany didy rehetra, fa mba haitsika tokoa ve izany? Fitiavana izany? Mba haitsika tokoa ve ny miaina an'izany fitiavana izay takian'Andriamanitra amintsika izany? Indraindray dia afamadika atsika io tenin'Andriamanitra io. Rehefa miresaka fitiavana moa isika dia indraindray mieritreritra hoe tsy misy idiran'ny lalàna izany. Nefa ny fitiavana mihitsy no didy tsy maintsy tanterahana, mihoatra noho ny lalàna izany. Ny fitiavana mihitsy no lalàna. Fitiavana an'Andriamanitra sy fitiavana ny namana. Tsy misy idiran'ny fitiavana ny tena mihitsy io.
Indraindray isika zanaky ny Loterana mandray atendrony amin'ny hoe fanamarinana maimaim-poana amin'ny alalan'ny finoanan Jesosy Kristy dia mieritreritra fa na manota aza isika na tsy miaina ny lalàna aza isika dia marina foana eo anatrehan'Andriamanitra. Tsia diso tanteraka izany. Isika zanak'Andriamanitra nomena ny fanahy masina teo amin'ny batisa dia natao hiaina ny lalàn'Andriamanitra. Ny lalàna rehetra tsy misy anesorana na dia teboka iray aza hoy Jesosy amin'ny lalàna rehetra amin'ny soratra masina. Natao hiainako, natao hiainanao zanak'Andriamanitra izany. Tsy ny Ezipsianina izay tsy vahoakan'Andriamanitra no nomeny ny lalàna, fa ny zanak'Israely efa tafavoaka ny ala avy tao anatin'ny fahababoana. Zay vao notolorany ny didy folo, tolorany lalàna. Satria raha mbola tany anatin'ny fahababoana, mbola tsy vahoakan'Andriamanitra ny ala teo ambanin'ny fanangejany fahavalo izy ireo, dia mbola tsy afaka ny aina ny lalàna. Fa izao sy anao, izay zanak'Andriamanitra efa nomeny ny fanahy masina tamin'ny batisa, dia natao hiaina ny lalàna. Inona ny lalàna ampianariny tenin'Andriamanitra andrarantsika androany? 1:10. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro. Manome ohatra vitsivitsy izy eo. Tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamoana, tsy amin'ny fijangajangana na amin'ny fijejojejoana, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana. Tsy mendrika antsika zanak'Andriamanitra izay natao hiaina ny lalàn'Andriamanitra izany toetra rehetra izay tanisain'ny soratra masina izany. Indraindray isika mieritreritra fa ny lalàna dia natao hitsarana ny tsy miaina azy. Ny lalàna dia natao ho anao izay ilazan'Andriamanitra azy. Fa inona ny tokony ataontsika ho an'ny hafa? Fitiavana no natao homena ny hafa. Indraindray izy eo fa madika atsika. Neverintsika fa ho atsika ny fitiavan'Andriamanitra, na dia manota aza dia tian'Andriamanitra, na dia tsy manatanteraka ny lalàna aza dia tian'Andriamanitra. Ny lalàna no natao anao, fa ny fitiavana natao homenao ny hafa. Raha misy namanao tsy miaina ny lalàna, tsy natao hitsara azy ianao, tsy natao hanaratsy azy ianao, fa natao hitia azy ianao. Isan'ireo fampianarana pratika moa ity tenin'Andriamanitra izay homenantsika ity. Matetika isika indray mieritreritra fa ny lalàn'Andriamanitra dia zavatra natao hiainana ivelana. Izay moa ny fahazahoantsika ny atao hoe pratika. Fa ny pratikan'Andriamanitra tsy zavatra ivelany, fa ny ao anaty. Na manao antery anatanteraka ny lalàn'Andriamanitra aza anao ho hitan'ny olona fa zanak'Andriamanitra, miaina ny lalàn'Andriamanitra, tsy izany no andrasan'Andriamanitra aminao. Ny jiosy izay vahoakan'Andriamanitra dia nisehoseho nahay ny lalàn'Andriamanitra ka nanondro ny hafa tamin'ny fahaizany an'izany lalàn'Andriamanitra izany. Tsy nisy nankasitran'Andriamanitra izany. Jesosy dia niteny mafy an'ireny jiosy mahay lalàna, nefa tsy miaina ny lalàna fa miseho mampianatra ny hafa, manery ny hafa hiaina ny lalàna fotsiny ireny. Izay no isan'ny votoatin'ny epistily izay nosoratan'Andriamanitra ho an'ny Hebreo izay misy ny teny fanevantsika. Ny epistily ho an'ny Hebreo izay misy ny teny fanevantsika moa dia tena taratasy nosoratana ho an'ireo jiosy mahay lalàna tonga kristianina. Ka ny eritreritra izy ireo fa mbola mila hiainana ireo lalàna, ireo lalàna jiosy, izay vao tena tanteraka amin'ny fiainana maha-kristianina azy izy. Izay indrindra no ahitsy ny epistily ho an'ny Hebreo hoe i Jesosy fitiavana
no ambony indrindra no ny lalàna, fa tsy ny fiainanao ivelambelan'ny lalàna, tsy ny fiezanao amin'ny herin'ny tenanao hiainany lalàna, tsy ny fahitan'ny olonanao fa manatanteraka ny lalàna no zava-dehibe amin'i Jesosy, fa ny toe-ponao tia ny hafa, tia na dia izay tsy mahay sy tsy manatanteraka ny lalàna aza. Izany no andrasan'i Jesosy aminao. Hoy ny tenin'Andriamanitra didy omeny antsika eto hoe hitafio Jesosy Kristy tompo. Ahoana moa nataon'i Jesosy Kristy tompo? Ireo mpahay lalàna nefa manondro ny hafa no tena nahitsiny Jesosy, fa ireo mpanota dia natoniny. Tsy natahotra ny tevateva nataon'ireo fiarahamonina tamin'izany vaninandro izany Jesosy hoe miaraka amin'ny mpanota izy. Izany moa indraindray ny ataontsika kristianina, aza miaraka amin'ireny fa ratsy fitondran-tena ireny. Izany ve ny nataon'i Jesosy? Izany ve ny ataontsika mitafy an'i Jesosy? Isika indrindra no natao hanantona n'ireny mpanota ireny. Tsy manantona azy amin'ny lalàna, fa manantona azy amin'ny fitiavana. Ny lalàna izany dia natao ho anao hiainanao, fa tsy hoentinao amin'ny hafa. Ny hany zavatra hoentinao amin'ny hafa dia ny fitiavana. Ny fitiavana no ento manantona azy, tahaka an'izay nataon'i Jesosy, dia ho hitanao fa hahay hiainany lalàna izy. Izay no hevitry ny teny hoe ny fitiavana no fahatanterahany lalàna. Ny fahatanterahany lalàna, ny mahazanak'Andriamanitra antsika izany, dia tsy ny fanaovantsika ezaka lehibe ivelambelany, haneretsika ny tenantsika mba ho hitan'ny olona fa miaina ny lalàna, na izay sy tiavantsika amin'Andriamanitra fa mahay miaina ny lalàna isika. Mampieritreritra tokoa anie fa nanomboka tany amin'ny Abrahama ny nitakian'Andriamanitra ho famantarana ny mahaolony any Abrahama, dia tsy nasainy nanao marika teto amin'ny handrina ho hitan'ny olona rehetrarehetra, fa zavatra miafina any, famorana any amin'ny tsy hitany maso any. Izay ny marika vahoaka an'Andriamanitra ny jiosy. Izany hoe ny zavatra takian'Andriamanitra aminao dia tsy zavatra sehoseonao ivelany, fa zavatra mahazanak'Andriamanitra anao any anatinao any. Fa ny zavatra mahagaga amintsika kristianina dia heverintsika fa ny zavatra ivelambelany, fampianarana ny zavatra miseho ivelany no heverintsika fa maha-kristianina tsika. Tsia. Ny famantarana ny vahoaka an'Andriamanitra nanomboka tamin'ny Abrahama, izay famorana, dia tsy mba natao tamin'ny vehivavy, nefa vahoaka an'Andriamanitra koa ny vehivavy. Famantarana zavatra ivelany, hoentinao hitaona ny namanao fotsiny izany. Fa Andriamanitra dia mahita, na dia tsy asehonao ny hafa aza, ny fitiavanao ny namanao. Fa ny namanao kosa dia tsy ahita fa tia azy ianao raha tsy asehonao aminy izany fitiavana izany. Izany no ampatsiahivin'ny teny fanevantsika, izay nandray ny fampianarana tao anatin'ny 10 taona. Izany zanaky ny Efelema nandray fampianarana tao anatin'ny 10 taona izany, raha tena nandray fampianarana tokoa, dia efa mitovy amin'ny mpianatra pastora sy teolojiana izay navita 4 taona tany amin'ny STPL, miampy 5 taona tany amin'ny Salta. Raha izany 10 taona nandraisantsika fampianarana izany, tokony zanaky ny Efelema efa mahalala tsara isika, fa tsy ny zavatra ivelambelany no lalàna takian'Andriamanitra amintsika, fa ny fiainana, ny fitiavana an'Andriamanitra. Ny fitiavanao an'Andriamanitra dia asehonao amin'ny famonoanao ny tenanao mba hiaina ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy fampianaranao ny namanao izay malemy hiaina ny lalàna.
ianao no natao hiaina ny lalàn'Andriamanitra, ianao izay zanak'Andriamanitra nomeny ny fanahy mahery afaka miainana izany. Fa ny namanao kosa dia natao ho tiavinao. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namanao ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika eto. Tsy mitsara ny namana fa mitaona azy ho ao amin'i Jesosy. Mitondra ny fahalemeny ao amin'i Jesosy. Ny toko manaraka amin'izao tenin'Andriamanitra izao moa dia velabelarin'ny Paoly tsara hoe ahoana ka izany. Raha misy namanao mbola misalasala, aiza ny mihena azy hoanina ve ny henan-kisoa sa tsy hoanina? Tsy izany ny zava-dehibe hoy Paoly. Andro lahady ve, andro sabotsy ve, tsy izany ny zava-dehibe amin'Andriamanitra, tsy zavatra ivelambelany. Tsy izany no zava-dehibe amin'Andriamanitra. Fa raha izany no manafitohina ny namanao, ianao izay zanak'Andriamanitra indrindra no tokony tsy hanao izany. Hoy Paoly. Izany no fitiavana ny namana. Izany no fitafiana an'i Jesosy Kristy Tompo. Fa tsy ny fanindrahindrana ny fampianarana sy ny lalàna ivelambelany. Raha fitinina izany dia izao, aza famadika. Ny fitiavana tsy natao ho anao fa ho an'ny hafa, fa ny lalàna no natao ho anao. Ny andinin'ny farany moa dia tsara ny anazavana n'ity tenin'Andriamanitra ity, fa indraindray atsika dia mandray an'ity ho diso koa. Aza miahy ny amin'ny nofo hahatanteraka ny filany. Indraindray ity dia anamarina ny olona ny hakamoany sy ny indraindray angamba sakana misy eo amin'ny fiainany ka tsy hikarakarany an'io tenan'io. Mazava ny tenin'Andriamanitra, aza miahy ny amin'ny nofo hahatanteraka ny filany. Raha filan-dratsy araka n'ireo ny tanisanareo, fijangajangana, fijejojejoana, fimamoana, amin'izay fotoana izay dia tsy mila miahy ny filan'ny nofo izay filan-dratsy io ianao. Fa ny filan'ny nofo izay tsy maintsy mahananao nofonao isan'andro isan'andro, mila hanina io nofonao io, mila misotro rano io nofonao io, mila tafiana lamba io nofonao io. Tsy izay no tenin'Andriamanitra eto hoe aza miahy ny amin'ny nofo, ny filan-dratsy ny nofo no asain'Andriamanitra toerinao. Izay ny anomezany ianao ny lalàna, ampahafantariny ianao fa ireto dia filan-dratsy ny nofo tsy tokony ahianao. Fa indraindray koa isika mpanompon'Andriamanitra mahita ny sahirana ara-pivelomana dia mbola izany no tenin'Andriamanitra ometsika. Aza miahy ny amin'ny nofo. Nga izany no tiany tenin'Andriamanitra lazaina eto. Ny filan-dratsy ny nofo no asain'Andriamanitra toerina tsy iainanao, fa tsy ny filana voajanahary hamelomana ny nofo. Tsy midika nefa izany hoe rehefa manao ny asa fivelomanao koa anao dia ny herin'ny tenanao rery ihany no ampiasainao ka misy taria aloha anao Jesosy fa tsy sidiranao ty fa resaka bizina sanatria. Fa hankinina amin'Andriamanitra koa ny asanao vao lavorary izay kasainao. Natao hikarakara ny tenantsika koa isika. Nefa ny tena didy lehibe indrindra omen'Andriamanitra antsika dia natao hikarakara ny namantsika koa isika. Izay no ampatsahivany teny fanevantsika, handroso amin'ny asa tsara, fampandrosoana ny namanao. Tsy amin'ny alalan'ny teny fotsiny, tsy amin'ny alalan'ny fanaovana partage ny fampianarana teto fotsiny, fa fitiavana tena mitondra ny namanao ho ao amin'i Jesosy. Hitafio Jesosy Kristy Tompo, ry ZFLM mankalaza ny 10 taona.
ny fitafianan'i Jesosy dia mandeha tahaka ny miainana, manantona ny mpanota, tsy matahotra hipitsia ny lotoloto ny fahotany fa tena manadio azy miara-miosina aminy, manala azy ao anatin'izany, manatsangana n'izay efa lavo. Izany no fanehoana ny fitiavana ny hafa, fa tsy fitsarana, tsy fanevatevana. Tsy hoe nahazo fampianarana teto aho dia ino koa ny andeha ampianariko ny hafa tsy maintsy hiainany. Ianao no natao hiainana izay azonao teto, fa ny hafa tao miam-pitiavana mba hanantona an'i Jesosy. Ianao izay nomeny Jesosy ny anarany kristianina dia mendrika ny hiainana izany maha-kristianina anao izany. Malahelo anie Jesosy, mitomany anie Jesosy raha isika zanaky ny FLM mankalaza ny 10 taona no mbola mijangajanga, mbola mimamo, na manamarina ny fahalemena sy fomba ratsitsika rehetra amin'ny tenin'Andriamanitra izay nomenantsika teto. Mitomany Jesosy satria tianao izy. Ka fotoana izao, efa kaiky kokoa ny famonjenantsika noho ny tamin'ny andro taloha. Efa betsaka ny fampianarana noraisintsika, efa mahalala isika ankehitriny. Aoka hiainana izany amin'izay isika, mba tsy ho very fotsiny izay rehetra efa noraisintsika teto. Tsy amin'ny herin'ny tenantsika, fa noho ny finoana, fa noho ny amin'ny Jesosy izay nitafy nofo, nefa tsy nahatanteraka na dia iray akory amin'ireo fahalemena ireo aza, no nanolotra antsika ny fanahy masina, ka ahafahantsika koa miaina tahaka azy na dia mitafy nofo aza, dia tena nomeny hery afaka miaina an'ireo lalàna ireo koa. Tsy hanamary tena isika, fa namarinina maimaim-poana dia tsy natao iainany lalàna, fa hitoky amin'ny herin'ny fanahy masina izay efa nomeny Jesosy atsika. Ka raha tsy anatin'ireo voatanisa ireo aza ny fahalemenao, dia hanao toa ny ilay Samaritanina tsara fanahy ianao, hanarina an'izay lavo, maloto, voadarodaroky ny fahotany, ka hoentinao ho tsaboina eo amin'ny Jesosy izy, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny asa tsara izay ataonao mivantana aminy. Ampy izay ny fampianarana, ampy izay ny teoria. Tao anatin'izay 10 taona izay, fotoana handrosoantsika amin'ny fitiavana sy ny asa tsara izao. Isika ZFLM izay mankalaza an'izao 10 taona izao ary, izay efa nomeny Jesosy ny lalàna sy ny fampianarana rehetra tao anatin'izay 10 taona izay, efa nomeny ny fanahy masina afaka hiainantsika n'izay rehetra nomeny izay. Isika ny no fianarana, tsy ho atao anatin'ny vondrona ihany, fa any amin'ny fiangonana izay misy atsika, eny, azo eritreretina aza, hitatra amin'ny kristianina rehetra koa ny ZFLM amin'ny 10 taona manaraka. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Sauranay ianao ry tomponay, ny antsoanao anay ny amin'ny toerany ity. Sauranay ianao ry tomponay, namambatra ao
samihafa zany fiavianay dia indro fanatamba trao iray ka ny fitiavanao no rampiray anay ny fitiavanao avy aminao iray ny fitiavanao zay tena soa fitiavanao tsy manam-paro ireo fiandanana ataonay da iorerirà hoavanzay miasa taonay ka hioko holafatra siso holariko ady mangataka aminao omeo ny fanainao anitsisianoro lalananay fa ny fitiavanao no nampiray anay ny fitiavanao avy aminao iray ny fitiavanao zay tena soa fitiavanao tsy manam-paro ny fiainanay sy ny hoavinay apetrakay aminao ranao no tiay ny fitorianay izay atao tamtano sy azo eo aminao Kadeta iusianuvia minireu fakapanai Fianau ireriru ituranai Fani fitiavanau nu rampirai anai
maneno danaje Kristy ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara Amerika hapanasondoso mifitana siapisakazarako ZFLM full town Marpatserovan t-shirt polo suite capuche amin'ny endriny sy loko maro samihafa alefaso ny komandinao ao Antananarivo ao Fianaratsoa ao Ambatondrazaka ary ao Mahajanga
atao amin'ny vondrona Facebook ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy na ny ZFLM. Ny fafito amby roapolo ny volana May taona 2012 sy ny fito amby roapolo ny volana May taona 2012. Feno folo taona ny orena ny vondrona Facebook ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy. Tsy avelantsika handalo fotsiny zany fotoana izany fa ankalazaintsika amin'ny fomba manokana. Hisy karazana hetsika maro izay hatao eto amin'ny ZFLM toy ny fampianarana, toriteny sy ny maro samihafa. Ny faneva izay iorenany zao fankalazana izao dia ny anankiray tamin'izay nomenareo kambana ihany dia ny Hebreo 10:4 Hebreo 10:4 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aroka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Aroka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Fotoana izay tokony hibanjinantsika tsirairay tokoa na ny fiangonana koa aza, izany faneva izany tokoa izao fotoana sarotra lalova ny ankohonana sy ny fiangonana ary ny firenena izao. Fotoana izay tsy maintsy hanehoantsika ilay fitiavan'i Kristy ka hiseho vatana amin'ny alalan'ny asa tsara izay ataontsika eo anivon'ny ankohonantsika, ny fiangonana ary ny firenena. Ireto azy misy daty fitadidy izay tsy tokony ho adinontsika. Ny 7 ny volana May ka hatramin'ny 7 ny volana May taona 2012 no amaranana izany fankalazana izany. Ny vondrona ZFLM ihany koa moa zany dia nihitatra amina zavatra marobe tahaka ny YouTube ary ny any amin'ny page ihany koa ary indrindrandrindra ihany koa ny famoronana application izay azontsika ampiasaina amin'ny finday. Dia mirary antsika rehetra hanaraka sy anjoy ny vondrona ZFLM azahoantsika ireo karazana fampianarana sy ahitantsika ihany koa ireo fanentahana maro samihafa ary ireo tetikasa foezaka sy lavitrezaka izay ka sainy vondrona hatao. Dia mirary ny fiadanan'ny tompo sy ny fanantenana velo amin'ny Kristy ho antsika rehetra. Ao ampy Everybody,
Ao anatin'ny fankalazan'ny fahatelopolo taona Tanora-Masina tao samin'izao fotoana izao dia mikarakara tournoi natokana hoe sport fiderana natokana ho an'ireo sampana anaty fiangonana, sampana fanatanjahantena ao anaty fiangonana. Izy io dia ho atao amin'ny faha 11 faha 20 ary faha 10 ny volana Jona. Ireo karazana fanatanjahantena ho hita amin'io tournoi io dia ny basket ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy, ny foot à 7 ho an'ny lehilahy ihany, ny volley mixte ary ny pétanque mixte ihany koa. Ny farafisoratana anarana dia amin'ny faha 20 ny volana Mai. Ho antsika izay maniry handray anjara amin'ny tournoi io dia manasa antsika hicontacter ny 034 08 871 74 na koa ny 033 12 626 80 na afaka mandefa MP amin'ny Facebook ny Zoaja Hakotiny ireny. Vonjovonjeo fa voafetra ny ireo isan'ny ekipa raisina amin'ny tournoi io.